Mbola hijanona eo amin'izay taranja baolina lavalava izay antsika efa tolon'ny fitsarana kosa indray niatrika fanamafisampahaizana ny zareo mpitsara ao amin'ny taranja baolina lavalava nambaran'ny filohan'ny CCA Jocelyn Rijard fa dia tsy afaka hitsara ao amin'ny fidinana tompontakany Madagasikara ireo mpitsara izay tsy nanaraka fiofanana. Tsy afaka andray anjara amin'ny fiadina no tompontakany Madagasikara ireo mpitsara ny taranja baolina lavalava tsy nanaraka fiofanana izay karakarain'ny CCA hoy Rijard Jocelyn. Mpitsara misa 70 no nanaraka ny fiofanana fanamafisampahaizana nandritra ny herinandro maromaro. Izay zany dia mezaka mampitovy ny arbitragenay ho an'ny championnat national. Rehetrarehetra na top 8 na elite 2 na junior. Zay zany mahatsapa hoe match tabataba ny olona tsy hoe dia mila mitovy ny arbitrage eo amin'ny terrain. Efa nomboka tamin'ny 17 janvier zay nanao formation efa 5e séance zany androany. Dia izay olona manao stage ihany manao Madagasikara na lahy izy na vavy. Fa zay zany tsy afaka ny olona tsy manao stage satria zany tsy manaraka. Inona zany le tena hoe zavatra nomena tao anatin'ilay stage? Efa nisy efa teneko zay efa 5e séance androany. Ny androany dia technique d'arbitrage, resaka technique hoe ahoana ny fomba hiarbitrena amin'ny olona, milieu spontané, rock, touche, ligne d'hors-jeu, dia aorian'izay gestion des matchs, dia matérialité avantage. Araka nambarana teo manana andraikitra ngeza be ny mpitsara ao anatin'ity taranja baolina lavalava ity, manahoana ny fahitanao raha atao hoe nivoan'izy ireo zany izay hoe hiatrika ny tompontakany Madagasikara zay? Ho anay dia araka izay teniko ny fédération dia mezaka manomana tsy manao tsinitsinina ny club, tsy manao tsinitsinina mpitsara, zay mahatonga anay mampiofana zany. Tokony zany izay mpitsara vita fiofanana azonay antoka zany izy hoe mahavita top 8 na lahy io na vavy. Zay teniko hoe tsy voatery lahy tsy voatery vavy fa zay vitanay hoe menjika tao anatin'ilay fizahazana nampifanina no manao. Misy firiny isan'izy ireo? Reto atao hoe zay tonga présélectionné fa mety tsara Madagasikara nge central eo amin'ny valy eo. Valy zay tsara zany tanay mety mahavita azy. Dia mbola misy ve zay fampiofanana zay zany mijanona hatreto? Vitany androany dia manao analyse de match suite vidéo projection any fédération zareo dia miditra test physique dia manao entraînement isaka alarobia arivo. Zay zany mitohany. Saika mpitsara efa mahafehy ny fitsarana ny taranja baolina lavalava tsara ireto mpitsara nanamafy ny fahaizany reto. Araka ny fanazavana nomen'ny filohan'ny CCA ihany nefa dia arakaraka ny traikefan'izy ireo no anendrena azy hitantana lalao iray.